salamo fa 7 ka ny andininy fa 3 mivaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ankalazany anaran'Andriamanitra amin'ny firanao
ary idera azy amin'ny fisaorana. Zany salamo zay nosoratany Davida mpanjaka zany milaza fa hankalazan'Andriamanitra amin'ny fiherana, manentana mba hanome voninahitran'Andriamanitra amin'ny fiherana. Izany salamo zany metinay mandroso tokantranonao amin'izao takarivo zao. Ary tsy vitany hoe mandroso fotsiny fa manolotra koa ny arahaba avy aty am-ponay ho anao tsirairay avy zay manaraka izao fandarana izao. Tena faly ny fonay tafaraka aminao indray androany ary hiaraka iderin'Andriamanitra isika amin'ity androany ity. Ho tononona mandrakariva ao atokantranonao ny fiadanan'Andriamanitra tompontsika. Androany dia manana vahiny isika dia ny chorale avy eo amin'ny fiangonana adventiste amin'ny andro fafito manjaka ilafy. Izany no vahin'ny fandaharana ary izany no hiaraka iderin'Andriamanitra amintsika rehetra, hitarika antsika amin'ny fanandratana amin'ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny talenta izay mena zao. Koa dia manasanao indray ary maka toerana ary andao iray fo iray saina hiderany tompontsika amin'ity androany ity, hanandratra amin'ny voninahiny ary indrindraindrindra hidera azy fa tsara izy sady mpanao tsara. Dahoary. Nimelala nuasana ja
Faly miaraba antsika izahay antokopira fanilo miampita ao amin'ny fiangonana Adventiste amin'ny tandrina ny andro fahafito ao Manjaka Ilafy. Fifaliana ho anay tokoa ny manolotra hira fiderana ho antsika amin'izao fotoana izao mba ho fampahirezana ho antsika eo ampiandrasana ny fiavian'i Jesosy. Fanilo miampita, izany no lohatenin'ny hira izay nasandratray teo satria fanirinay ny ampita izany fanilo izany ho amintsika tsirairay avy. Andeha anaraka indray ny hira faharoa isika mitondra ny lohateny hoe fity lehibe, fity lehibe. Fatsino vitina rira fiti lebe kijinja izai natulu jaua sidu vati ifinja Rabasichakao tesosio Etsuru matuki achani wana Itu teso nifuku Urai sureka ataka Ifya It's
be e moa efa tsapanao tokoa hoe zany fitiavana nasiona ray atsika izany no tsapany reto antoko-pira ireto ary dia hozaraina aminao izany fitiavana izany. Andeha anaraka indray ny hira manaraka isika sambatra. Sotran'Andriamanitra sika ny amin'izay tapany voalohany niarana tamin'ny koral manjaka ilafy zay araka ny mahazatra efa fantatsika loatra zany makaina kely izy ireo dia tsika kosa andray ny tenin'Andriamanitra ary hamaky izany ao amin'ny Jaona 3:7-10 io Jaona 3:7-10 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Hain'ny olona rehetra zany, hay tsy anjery zany, ary misy olona tsy kristianina aza mahay tsy anjery an'izany Jaona 3:7-10 zany satria milaza zavatra be
milaza ambatra lalina mihitsy amin'ny toetran'Andriamanitra zay tokony hiterana azy. Ka andao jerentsika kely ao anatin'ny fotoana fohy fotsiny, anatin'ny fotoana fohy ireo zavatra raketiny io Jaona 1:20 io ahatonga antsika hopiterin'Andriamanitra, hopitera azy noho ny toetrany satria manao toetran'Andriamanitra tsy hita havanavana izany Jaona 1:20 zany. Ny voalohany ary dia izao Jaona 1:20 dia izao ny voalohany fa toy izao no ny tiavan'Andriamanitra. Izay teny voalohany zay zay fehezanteny voalohany zay dia milaza fa eo Andriamanitra io dia tia, eo Andriamanitra io dia manana fitiavana ary ny fitiavan'Andriamanitra no toetra ambony indrindra ifandraisany amin'ny voariny. Izany fitiavan'Andriamanitra zany no fitsipifehezana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izany fitiavana zany no fitsipifehezana ao amin'ny fanjakana satria Andriamanitra dia fitiavana araka ny voalazan'ny Jaona 1:2-9. Andriamanitra dia fitiavana, toetra tokony hiderahantsika zany. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra aniza an'izao tontolo izao. Eto indray zany le hoe izao tontolo izao le tian'Andriamanitra dia mampiseho koa fa ny fitiavan'Andriamanitra dia tsy manavakavaka, tsy manome tombony ho an'ny atsy ary manalefaka ny an'ny atsy, fa tsy manavaka na iza. Ny fitiavan'Andriamanitra dia mamihina ny olona rehetra, misakambona ny olona rehetra, tsy manavaka na iza na ho an'ireo zay mandaza amin'ny fitiavana zany aza dia izao tia azy foana Andriamanitra. Nefa manaiky ny fitiavana moa dia mandray izany fitiavana zany ary mahita ny fitiavany azy. Ka ny fitiavan'Andriamanitra zany dia izao misakambona ny olona rehetra, mamihina ny olona rehetra, tsy manavakavaka. Ary raha ohatra aza ka misy olona anankiray very dia tsy afaka hiampagnan'Andriamanitra mihitsy olona very io hoe tsy tia azy Andriamanitra, fa noho ny safidiny, noho ny zavatra ny raisiny, tsy handray le fitiavana natonga azy ho amin'ny fahaverezana. Ka dia tokony hiderahantsika an'Andriamanitra ny fitiavany izay tsy manavakavaka na iza. Toy izantsika le teny fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra ny tontolo izao nomeny ny zanany lay tokana. Eto indray zany Andriamanitra hanaporofony ny fitiavany dia nombany asa izany fitiavana zany, izany hoe maneho ny tena fitiavana marina mantsy ny omban'ny asa, tsy hoe miteny fotsiny hoe tia fa misy asa tantenana manaraka an'izay. Ny fitiavan'Andriamanitra mpanotany no nitarika azy hanome zay rehetra ananany ho famonjena azy ireo dia le zanany natokana. Noho izany dia izao tena zava-dehibe tokony hiderahantsika azy ny fitiavan'Andriamanitra. Mamihina ny olona rehetra, misakambona ny olona rehetra zany, tsy manavaka n'iza ary eto ombana asa izany fitiavan'Andriamanitra zany. Ny mahafoy tena ho an'ny hafa mantsy no fototry ny tena fitiavana satria ny fitiavan-tena dia mifanohitra amin'ny tena fitiavana araka ny voalazan'ny Romanina 10:9. Efa talohan' izao rehetra izany fitiavan'Andriamanitra zany fa tsy voan'ny foronina, tsy natopetatoka. Toy izantsika ihany izy fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra ny tontolo nomeny ny zanany lay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy. Eto indray zany tsy ho very zay rehetra mino azy dia izao tsy misy fetrany fitiavan'Andriamanitra, tsisy fetrany. Ary izao Andriamanitra dia tsy mandahakitsirano ny olona anankiray, tsy sitraka ny tombontsoa azo avy amin'ny fitiavany feno famonjena sy ny fahasoavany mahavontsy. Tsy mandahakitsirano olona ray Andriamanitra, tsy mandaha, fa tena tsisy fetrany fitiavana omeny rehetra zay rehetra mino azy, fa ny fepetra kosa dia ity mino azy, zany ny finoana sy ny fiarah-miasa tsitrapo amin'ny Kristy. Izany no fepetra tokana takiana amin'izany fitiavan'Andriamanitra mino ary mandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy. Ka dia tsisy fetra ny fitiavan'Andriamanitra na iza izy afaka mandray izany. Ary tadidio anie fa ny tara-masoandro ny fitiavan'Andriamanitra no mampiepony fo mafy anankiray. Ny tara-pahasoavan'ny fitiavan'Andriamanitra no mamerina ny olona anankiray very ho amin'ny fiadanana indray. Ary ny tara-pahasoavan'ny fitiavan'Andriamanitra no mahatonga ny olona anankiray mpanota ho tonga amin'ny fahamasinana. Ka tsy misy fetrany, tsisy hoe hatrety ihany, tsisy fetrany. Izany tokony hiderahantsika an'Andriamanitra. Ary farany fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanany tokana mba tsisy very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay
manana fiainana mandrakizay no mandray ny fitiavan'Andriamanitra. Ary mifanohitra amin'ny fiainana mandrakizay tsy hoe fahoriana mandrakizay, tsy izay mifanohitra aminy, fa izao fandringanana mandrakizay, fahafatesana mandrakizay. Ka androany zany dia tiako ny laza aminao amin'ny Jaona 7:20 tsy tsara raha ohatra ka hainao tsenjery fotsiny efa tsy fantatro ny votoatiny, fa tsara raha hainao tsenjery sady fantatro mazava tsara araka izany mazava antsika izany ny votoatiny ny Jaona 7:20 fa maneho ny toetran'Andriamanitra tokony hiterana azy mandritra ny fotoana rehetra iainantsika eto amin'ity tany ity. Mandeha nyzatsy izy raitsy ny fanapahan-kevitra handray an'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy, handray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ilay Andriamanitra zanaka ny ran'Andriamanitra hanehoany fitiavany ahy sy fitiavany anao. Raha iso zany dia ho hitanao fa ho voavoatra efa tramin'ny ela ary anjaranao ny fiainana mandrakizay izay efa noman'Andriamanitra hatramin'ny ela. Ho aminao ny fiadanan'Andriamanitra sy ny fahasoavany, ary ianao ny dia ho tehirizinao amin'izany fiainana mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka, Andriamanitra fanahy izay iankofantsika izany. Amen. Ndao indray aritsika hiantso ny koralina manjaka ilafy hanohy ny fideran'Andriamanitra ary hitsakitsako izany teny izany ao am-potsika sy aotritsika fiderantsika n'Andriamanitra. Dahoary.
O iza zay no lohatenin'ny hirana raha antsika teo. O iza no afaka hanome. Izany no fanontaniana napetraka ireto antoko-pira ireto dia nahita valiny izy ireo. Tsy misy afa-tsy Jesosy no afaka hanome ary dia aneo ny fifaliana izy ireo. Andeha raha antsika indray ny hira manaraka, faly tokoa ny fonay. Ny mialoka eo ambany elatry ny tsy toto koa no fanotra lehibe ho atsika. Andeha anaraka ny hira manaraka indray isika, ho lazaiko.
Saotran'Andriamanitra tsika ny amin'ny fotoan'androany. Tena nideran'Andriamanitra niaraka tamin'reto koralina avy eo manjaka lafy reto. Hoderena mandrakizay ny androanitsika ary omembonahitra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra. Saotra koa ny koralina manay lafy izay manjaka lafy izay niaraka tamintsika tamin'ity androany ity. Reo dia nanolo tena nanana fitiavana ary nanana fahavonona nideran'Andriamanitra. Hoterizin'Andriamanitra amin'izany an'izy ireo mandra-piveriny amin'ireo lanitra. Saotra ihany koa anao tany atokantrano tany ary mankasitraka ny fijerenao mandrakariva sy fiarahanao mandrakariva ao anatin'izao fandaran'izao miterany Andriamanitsika. Hoterizin'Andriamanitra amin'izany koa ianao ary indrindrindrindra ho feny fifaliana amin'ny fiderana azy. Saotra ny teknisianina izay miaraka amiko isaky ny fotoana tahaka izao manao n'izay mety rehetra ho voninahitr'Andriamanitra. Hitahiry azy ireo koa Andriamanitra ary indrindrindrindra anome azy ireo ny fahaizana mampalalana. Aloha nisy rahantsika Obolona toko sy mifolo andiny fatero miroapolo teny fikasana omenanao. Ny anaran'i Jesosy ny fatahorana ny Jehova no ahazahoana fiainana. Izay manana izany tsy mba andro fotsy sady tsy aran-doza. Raha izany tenin'Andriamanitra izany ary fikiro anao ny fatahorana ny Jehova tsy andro fotsy ianao ary tsy aran-doza amin'ny nenemana vaovao kely iny. Tahin'Andriamanitra ianao mametoky anao indray amin'ny heriny androany toy izao. Raha sitrapony tompo miaraka etsika miaraka amina vahiny vaovao indray. Dia mametraka ny veloma tompoko. Samy teny Andriamanitra tsika rehetra.